ny anton'ny fisaorana sy ny fivavahana. Izay no amarana antsika azy amin'ity zoma 7 volana janoary taona 2024 ity manasanao aharitra hatramin'ny farany. Raha tafahoana dia mitsiki, mahita namana mitsiki, tena mitsiki tokoa satria eo ianareo miaraba antsika rehetra indray tafahoana soamantsara amin'izao fandarana izao ny fiadanan'ny tompany ao aminao sy ny ankonanao. Dia hivavaka resika raha andinika izany ten'Andriamanitra izany. Andriamanitra zao misaotra anao izahay fa afaka miaona, misaotra ny amin'ny fitantanana rehetra sy ny fiarovanao anay. Misaotra ihany koa ny amin'ity fandarana ity izay ahafahanay miara-mandinika ny teninao, ampitoira ty anatinay ny fanena masina zao ny mandray tsara izany ary mamelà ny elokay. Anaran'i Jesosy nangatana mivavaka. Amen. Filipianina toko voalohany ka ny 9:20. Zay ny andinina atao tahadina ary zay ny fantohany dinika amaranantsika androany. Ary matoky indrindra aho fa zay nanomboka asa tsara tao anatinareo no atanteraka izany mandra-piavony ny andron'i Jesosy Kristy. Matoky aho, hoy Paoly. Nininy Paoly natomboka tamin'ny teny fiarabana sy fisaorana ny epistily izay nosoratany ao amin'ny Kolosiana toko voalohany 2:23 manao hoe mamango ny olona masina any Kolosia dia ny rahalahy matoky eo amin'ny Kristy ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika. Misaotra an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izahay amin'ny fangatana mandrakariva ho anareo. Tamin'ity herinandro ity dia ny raha antsika nandinika teto dia hoe isika reto dia mpiara-miombona amin'ny filazantsara. Nampafantana ihany koa ireo atom-bavaka Paoly ny etaetana ho an'ny fiangonana ka mba ahafahan'izy ireo mitombo amin'ny fitiavana, mitombo amin'ny fahalalana, manana fahadivam-po tsy misy tsiny. Nampianarana ihany koa ny araka antsika nandinika teto ihany koa ny fomba fijerin'ny Paoly miabo na dia ao anatin'ny toe-javatra sarotra aza misy azy ka nafantarana fa ao anatin'ny fonja dia nahitany fanahany vonjena. Antsika nandinika ihany koa tamin'ity herinandro ity ny voan'ny filazantsara izay tokony hita amintsika ary ny maly dia noresantsika ny hoe ny amin'ny herin'ny vavaka ka namporisiana antsika manao hoe mivavah ka aza mitsahatra. Nampafantarana antsika hoe ahoana nafantarana sy sitrapon'Andriamanitra izay hitantanany ny fiainantsika. Hoy Paoly hoe matoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara ao anatinareo no atanteraka izany mandra-piavony ny andron'i Jesosy Kristy. Maro ny olona no tsy afaka manao drafitra mazava ho azy, mazava ho amin'ny ho avy ny fiainany. Tsy maro toerana ny fiainany. Tsy tazana izay mety hiafarany raharaha ataony ka miteraka tebiteby sy tsy fitsaharana korontan-tsaina ao anatiny izany. Mpiara-mianatra namana, aoko tsarontsika fa ny fiainana zanak'Andriamanitra eto amin'ity tany ity dia fiainany mpivahiny. Vahiny tsy manana fahendrenana ny drafitra ho an'ny fiainantsika isika. Marina fa mety manana programa ianao fa tsy anjarantsika na mamola vola ny ho avintsika. Fa zao fotsiny no ataontsika tahaka ny nataon'i Abrahama. Finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hiainga ka any amin'ny tany izay ho azo ny vaholova ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Tiana ambara dia izao, Andriamanitra mahalala ny ho avinao. Andriamanitra no mikarakara ny ho avinao, ny anjaranao dia izao matoky ny fiantsoana sy ny fitantanan'Andriamanitra anao. Tadio tsara fa teo amin'ny fiainana Kristy teto an-tany dia tsy nanao drafitra ho an'ny tenany izy, fa kosa nanaiky ny drafitr'Andriamanitra ho azy izy ka isan'andro dia novelariny rainy tamin'ny drafitra izay ataony. Tsy izy no mamelatra ny drafitra ataony fa ny rainy no mamelatra ny drafitra izay tanterahany. Tokony tahakan'izany koa isika mpiara-mianatra namana. Andriamanitra efa niasa tsara ho antsika no atanteraka izay mahasoa antsika mandra-piavony Jesosy Kristy eny amin'ny raolanitra. Akintsika aminy ny lalantsika, apetrakatsika aminy ny fitarihana ny diantsika, avelao Andriamanitra hanao drafitra ao anao. Izany ny zavatra mahafinaritra ary izay ny antony nahatonga ny Paoly hivavaka mandrakariva ho an'ny fiangonana tany Filipi
nivavaka mandrakariva ho an'ny fiangonana tany Kôlôsia satria tian'Andriamanitra, tiany Paoly mba ho tanteraka eo amin'ilay fiainan'ny fiangonana ny drafotr'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'izy ireo. Ny anjarany tsirairay avy dia mametraka an'Andriamanitra ho mpitaridalana mivavaka mandrakariva amin'Andriamanitra. Andriamanitra ane ampisaintsaina antsika izany taridalana izany indray ka tadio fa manana drafotra manokana ho an'ny fiainanao Andriamanitra. Andriamanitra ny efa mamolavola ny hoavinao, ny anjaranao dia matoky mino izany fitantanan'Andriamanitra zay. Zay le voalaza amin'ny Hébreux 1:20 ka ny andininy 9 finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoina nefa tsy fantany izay alehany. Andriamanitra ane hita ianao ka mba hatonga anao isaintsaina hoe za hoe zany tsy mieritreritra ny drafotry ny fiainako, tsy izay le izy fa mametraka ny drafotry ny fiainanao kosa eo ambany fitantanan'Andriamanitra ny tsirairay. Tompo ane ombantsika rehetra andeha hivavaka isika amarana izao dinika izao. Andriamanitra ray eo ama olombelona anay tokoa ane dia mba manomana drafotro amin'ny fiainanay izahay. Eny fa vahiny sy mpivahiny ihany izahay kanefa nampiananarinao anay androany fa hay ianao fa manana drafotra voavolavola ho anay. Ampeo ry izahay atoky anao. Hino anao tahaka ny nony Abrahama rehefa nantsona izy hiala amin'ny tany ho any amin'ny toera izay tsy fantany kanefa dia fantany fa ianao no mitantana azy. Ampio izahay Tompo mba hanaiky ianao mpitarika ny fiainanay tsirairay avy dia mitahy ny mpiara-midinika rehetra naiza misy anay avy na ny akaiky na ny lavitra indrindra dia aoka mba hombanay ianao ary samy atsapa izahay fa eo mandrakariva ny fanatrehanao. Tononinay ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.